katsaka amin'ny fotoana rehetra. Za dia tsy lefitra, za dia hijery ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Voalohany, tsy ekena tsony ny contrat, ny fifanarahana teo aloha zay nataony mpitondra teo aloha tamin'ireo mpampanofa groupe eto amintsika. Efa nilazaiko ombenimbieny fa tsy ny puissance installée no tokony andoavana ny ofana groupe, andoavana ny Jirama ny ofana groupe, fa tokony ny puissance avoaka. Lazaina fa 12 mégawatt ny groupe nefa 3 mégawatt ny puissance installée. Zany zavatra zany na misy inona eto dia tsy ekeko, ary tsy maintsy hovainy zany zavatra rehetrarehetra zany satria tsy azo ambakaina tsony ny mpitondra ankehitriny, tsy azo ambakaina tsony ny vahoaka malagasy ary ny tombotsoa ny vahoaka malagasy. Zay ny zavatra apetrako raha izay. Faharoa mikasika ny vidina solika, ny fanamby apetrako ny vahoaka malagasy amin'ny latsinainy no iona amin'ireo mpandraraha ny solika ireo tsy maintsy miena, satria efa nanako ny antotatasy rehetrarehetra, tsy maintsy miena ny vidin'ny solika, tsy maintsy miena indrindraindrindra ny ofan'ny groupe zay efan'ny Jirama.